ny fils de volefina noho ny fahatsotsika sy ny torotoroana noho ny elokontsika ifampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy ary nydikaboka taminy nahasitranana antsika Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro Masina 2:24 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Anio sabotsy Masina 2:24 ho tariany miaramila fahamarinana Edouard miara-totovo ary nitondra ny afatra ny tombo amintsika kosa dia ny mpitandrina Faly Rapanoel avy amin'ny fiangonana Batista Biblika. Ho amin'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Reva malala misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola omeny izao tombonandro izao mbola ahafahantsika rehetra miaraka mifampitantana mifampahery hatrany eto amin'izao onjam-peo ny radio Vaovao Maso izao. Ny radio Vaovao Maso dia manasanao mbola iombona ao anatin'ny fifampaherezana ho fanoisantsika hatrany ny herinandro masina izay iloavantsika ny andron'ny Pasika. Dia iaraka amaky ny salamo 7:70 isika. Salamo 7:70 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 5. Ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Omeo rary ny Andriamanitra ary alaharo ny teniko aharesy ny firenena tsy misy famondrampo. Vonjeo aho afaka amin'ny lalam-pamitaka sy mpanao meloka fa ianao n'Andriamanitra ny heriko. Nahoana no manary ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Ampandeha ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika reo ka hitondra ho any an-tendrombohitra masina dia ho any amin'ny taberna kelinao dia akany amin'ny alitaran'Andriamanitra dia any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra ary hideranao amin'ny lokanga ary Andriamanitra dia Andriamanitra. Nahoana mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao. Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy any aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Amen. Andeha iarahantsika rehetra miredona ny firana FFPM larana 5:10 amby 100 riavako. Jesosy tombo lehibe. No
Ivavaka isika zavana ry Jesosy Kristy mpamonjinay sy mpanavitra anay io indreto izay miara-miondrika ao anaty anao mitsaoka sy manome voninahitra anao Andriamanitra amin'izao sabotsy mialohan'ny Pasika izao atserovana indrindra ny fahanginanao Jesosy Kristy tsy hoe resy akory ianao raha nidina tany amin'ny fiainatsika fa nanaiky hidina ianao mba hitondra fiainana sy fahavelomanao anay nieritreritra ny fahavalonao fa resy ianao kanefa nasehonao tamin-kery fa mpandresy ianao indreto izay ankehitriny mioma amina ampomam-panahy hiaraka hiatrika ilay andro fandresena lehibe dia nitsangananao Jesosy Kristy nandresenao ny fahafatesana anefa mialohan'izany dia tao aminao sy tarihinao zahay rehetra amin'izao andro sabotsy izao hangina handeha mitena eo anatrehanao Andriamanitra ary raha hangina zahay tsy midika mihitsy hoe tsy handreny tenao zahay tsy midika mihitsy hoe ampangininay ianao fa tianay koa Tompo raha mbola ho tarihinao zahay amin'ny tian'io ity ho tao aminao zahay amin'ny tian'io ity andre ny afatra avy aminao Andriamanitra ay dia ny afatra ao izay mitonana hibebaka mba tsy ho fotoam-pahazarana ho anay foana Tompo ny mankalaza sy manatrika ny Herinandro izay antsoina hoe Herinandro masina raha marina moa dia ny andronay rehetra tokony ho masina ho hamasinay hiaonanay sy hiraisanay aminao mba tsy handalo fotsiny aminay Tompo ny fotoana rehetra izay natrehinay nandritra n'izany Herinandro izany fa tianay koa ankehitriny hisaintsainana indrindra eo anatrahanao Andriamanitra ay ilay Tomponay sy mpanjakanay ka azahoanay koa Tompo tsy hangina fa hibebaka
azahoanay tena ho torotorofo ho torotoro fanahy eo anatrehanao Andriamanitra. Karaha hiatrika ny Pasika izahay dia ho alevonay miaraka amin'ity anio ity ihany koa izay rehetra mety ho fahotana rehetra, izay rehetra mety ho fahadalanay, izay rehetra mety ho faharatsianay, fa hiara hitsangana aminao izay Jesosy Kristy, hitsangana handray ny fiainana, handray ny fahavelomana ao aminao Tomponay sy Mpanjakanay Jesosy. Ankehitriny dia mangataka mihitsy izahay, miaraka mihika izahay amin'izao anio izao, amin'izao alina izao, amin'ny alalan'ity tononkira-mbavaka iarahanay manandratra ity hoe hamboary aho Jesosy, mba ho toanao hoe indrindra fa ity fonay ity Jesosy. Izao tenako izao feno izao indrindra fa ity foko ity Jesosy no atolotromba ho avaosina tsy ananabana ka anao
Zany tokoa Andriamanitra, hitanao ny ao anatin'ny fonay ao, toa tahaka ny fasana mandrakariva, madio ivelany, feno fiatsaram-belatsiany ny fiainanay zanak'olombelona ary ny fiainanay kristianina Andriamanitra. Ety ivelany izahay, toa ohatran'ny hoe tena tianao Andriamanitra, toa ohatran'ny hoe tena manaja anao, toa ohatran'ny hoe tena manaiky anao, nefa ny fonay feno tolapaty, feno zavatra toa maratsy, tsy mampite hitoetra. Solovy mihitsy tompony any anatin'ny fonay rehetra amin'ity alina ity. Solovy ny ao anatin'ny saina rehetra amin'ity alina ity. Tsy te hitoetra ao anatiny zany endrim-pahafatesany zany zay Jesosy Kristy, fa tianay ny hiaina fiainana velona miaraka aminao. Trotraka izahay, toriraka izahay, mikaro zava-tsoa, mitady izay azo soa, kanefa fantatra Jesosy hoe tsy misy mahasoa anay afa-tsy ny eo akaikinao rery ihany, fa ianao mihitsy no efa nilazany raha misaraka aminao zay Jesosy tsy mahefa na inona sady tsy mahay na inona. Koa indreto izahay miantoraka aminao Andriamanitra, ary miaraka mihika sy manambara ihany koa manao hoe ianao ilay Jesosy fitiavanay, ianao ilay mpamonjy tianay.
Andeha hiaraka amaky ny teny soratra masina ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 7:20 isika riavako. Ny 5:10 hatramin'ny 5:20. Luka 7:20 5:10 hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa izay isan'ny sinedrona dia lehilahy tsara fanahy sady marina. Izany lehilahy zany tsy nanaiky ny hevitra sy ny nataon'ny sasany avy tany Arimatia, tanànan'ny Jiosy izy sady niandry amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany lehilahy zany dia nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatan'i Jesosy, dia nampidiny ny faty ka nofonosy ny ariry madinika dia naleviny tao amin'ny fasana, nolavahana tamin'ny vatolampy izay tsy mbola nandevenan'ny olona. Ary andro fiomanana zany andro zany ka efa tombotra ny sabata, ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilea dia nanaraka tao aoriana ka nahita ny fasana sy izay fampandriana ny faty, ary niverindreo ka namboatra zava-manitra sy menaka manitra. Amen. Iomana andray ny afatra izay ho ampitain'ny mpanompon'Andriamanitra amintsika rehetra isika riavana amin'izao alina izao. Manan-koza raina aminao tokoa mantsy ny Tompo e. Andriamanitra velona fa tsy maty Andriamanitra izay ivavahantsika. Noho izany mariky ny fahaveloman'io Andriamanitrantsika io indrindra dia manakambara amiko sy aminao izy. Tiany ho tena tafaray aminy isika, homeny antsika ny teniny mba hamelona antsika rehetra. Andeha handray ny tenin'Andriamanitra isika. Fa milohan'izany aloha dia hiarantsika rehetra manaratra ny hira ao anatin'ny firahana FFPM, ny teninao rehetra. Ry Tompo tianay dia tsy mba manapetra fa toa mandrakizay. Ny teninao rehetra, ry Tompo tianay, no tsy mba manapetra fa toa mandrakizay. Ho levona vokoa izao rehetra izao, haharitra tokoa zao teninao izao. Ny teniny Baiboly no sabatretinay, handresiny devoly lay fahavalonay. Raha misy mampahory ka hosaizahay, ny teninao mahery manjary tanjakay. Faly miarabanao amin'izao sabotsy izay atserovantsika ny nahafatesan'ny Tompo izao. Amin'ny ankapobeny moa ny sabotsy dia efa mangingina amin'ny herinandro masina satria efa maty Jesosy Kristy dia fotoana izay azo lazaina hoe isaonana zany fotoana isaonana io amin'ny Jiosy koa moa ny sabotsy dia sabata fitsaharana dia tsy manao ninninona. Dia ny fisaonana ny fandehany dia eo ny alahelo an'ilay nisaraka tamin'ny tena zany amin'ilay olona maty fa
Ny fisaonana ihany koa dia karazany hoe fanekena ny zava-mitranga zany ny fisarahana mba hahafahana miaina fiainana vaovao indray tsy otsony ny olona zay nisaraka taminao iny. Zay ny tena dikan'ny fisaonana. Ka androany zany tsy jery ny tantaran'i Jesosy Kristy tsika na de Paskara na de Sabotsy ary fa hijery ao amin'ny Exodosy toko 15 tantaran'i Mosesy no akatsika lesona zany. Exodosy toko 15 andininy 2:20 ka hatramin'ny toko 9 andininy 4. Ny Exodosy toko 15 moa ny andininy 2:20 sy 7:20 dia ny toko 9 andininy 1 ka hatramin'ny 4 mifampitory eo vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niverina ho any amin'ny Tompo Mosesy ka niteny hoe: Tompo, nahoana no nahatonga loza tamin'ity fireneny ity ianao? Nahoana re no naniraka ahy ianao? Fa hatrizay nakanesako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao zay dia nahatonga loza tamin'ity fireneny ity izy, nefa ianao tsy nanafaka ny olonao akory. Dia hoy ny Tompo tamin'i Mosesy: ankehitriny no hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa hisy tanana mahery amelany azy andeha, ary hisy tanana mahery androany azy amin'ny taniny. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy hoe: izaho ny Jehova. Tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy tony no sehoako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Ary nahoriko taminy fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany mpivahiny izay efa nitoerany toy ny mpivahiny. Zay zany ny teny izay iarahantsika mijery amin'izao takarivo izao. Fantatsika fa ny Paka Jiosy dia misy ifandraisany akaiky amin'ny Paka Kristianina ihany zany indrindra amin'ireto lohahevitra telo reto dia ny fahamarinana, ny fahafana ary ny finoana. Ho an'ny Kristianina, io Paka io zany mazava ho azy dia fotoana manokana eo amin'ny tantaran'ny olombelona mihitsy izay nanehoan'Andriamanitra fahamarinana, ary ao anatin'izay fahamarinana izay no mivoaka ny fahafahana. Fa izay fahamarinana izay nefa tsy tena tanteraka raha tsy amin'ny fotoana izay inonao an'ilay asam-panafana sy ilay asam-pahamarinana izay nataon'Andriamanitra. Fa ny Paka ihany koa dia ahafahantsika mahatsiaro an'ilay alina izay nanafahana ny vahoaka Hebreo zany tany Egypta, izay nanatanterahan'Andriamanitra ny fahamarinany ary ilay fanantenana tao anatin' zareo dia lasa tena zavatra iainany mihitsy nanomboka tamin'io alin'ny Paka io zany. Ka ny Paka Jiosy tahaka ny Paka Kristianina zany dia tafiditra ao anatin'ilay zava-mitranga izay mihoatra antsika, ary nefa ny tsarotsika isan'andro, mipetraka isan'andro ao anatin'izay zany ilay antsoina amin'ny fiteny hoe efa tanteraka nefa tsy mbola tena tanteraka tsara, na amin'ny teny frantsay izy hoe déjà et pas encore. Zany hoe ny vahoaka Hebreo, ny zanak'Israely zany dia efa avitra tafavoaka ny Egypta, kanefa tsy mbola tafiditra tany amin'ilay tany nampanantena iny. Zay le izy. Dia isika koa ohatrohatr'izay mihitsy koa ny fiainantsika, hoe efa nafahana tamin'ny fahotantsika kanefa tsy mbola tonga amin'ilay tena fahatanterahana tsara zany raha tsy any an-danitra. Dia izay resaka fahamarinana, resaka fahafahana, resaka finoana izay raha izay zava-misy ao anatin'izay hoe déjà et pas encore, efa vita kanefa efa vita nefa mbola tsy tena tanteraka zay zay no nanahirana Mosesy teto amin'ity tantara izay novakitsika teo ity, amin'ilay asa izay nampiandranketin'Andriamanitra azy zany. Satria Mosesy zay ilay nofidian'Andriamanitra hoe hanafaka ny vahoakany dia olona tena mangetaita fahamarinana mihitsy. Raha
eto amin'ny lahatsoratritsika eto izy zany zao de tena hoe azo lazaina hoe sahirana izy le andeha ho any Ezipta hanafaka ny vahoaka, kanefa tamin'ny fotoana ray teo amin'ny tantara izy de tsy mba nisalasala mihitsy izy na de hiatrika loja aza mba haneho an'izay le fahamarinana le rariny zay zany. Tena tsy nisalasala izy namono an'ilay Egyptianina izay nampijaly an'le Hebreo, de niteraka olana ho azy be dia be zay eo amin'ny Exodosy toko 2 no nahitantsika ny izay tantara zay manomboka amin'ny 9:10. De tsy salasala ihany koa izy ny ampitsony iny rehefa niady zany le Hebreo anankiroa ny aneho ny fahamarinana zany ampisaraka ny zareo zao izay olana tsisy idirany akory fa zay le hoe ampiatra fahamarinana zay ny zava-dehibe aminy eo amin'ny 9:7 eo amin'ny Exodosy toko 2 ihany. De ohatr'izay koa hoe tsy salasala ihany koa izy niaro zany ny zanaky Jetro rehefa tonga zany ilay olona zay nampijaly le mpiandry ody zay nampijaly ny zanaky Jetro any amin'ny 9:7 amin'ny Exodosy toko 2 ihany misy an'izay. Zavatra misy zany de zao hoe matetika Mosesy zany any amin'ny zavatra tsy tena tokony hidirany mihitsiny no miditra, satria ao amin'izay le hoe mangetaheta fahamarinana ary te hanafaka izay izy de zay no zavatra mitranga aminy. De zay etahitan'i Mosesy hoe miditra amin'ny tsy hidirany zay mbola izay ihany koa no mipetraka zany rehefa natsoin'Andriamanitra izy hanafaka ny zanak'Israely. De nanaiky an'izay izy satria tena hoe hitany hoe maneho an'ilay fahamarinana le rariny zay antsoin'Andriamanitra zay hanafaka ny vahoaka amin'ny fanandevozana zany. Fa nefa tsy nitranga araka ny zavatra nantenainy azy ny zavatra nitranga zany, satria tena nangidy tamin'ny Mosesy ny zavatra nipoitra rehefa nanomboka nanao an'le asa izy, satria tsy mifanaraka amin'ny fotoanany n'Andriamanitra ny fotoanan'ny Mosesy. Zay le zavatra nitranga tao, satria rehefa nanantona ny Farao izy zany resaka de nanantena izy hoe efa tonga de ho avoditry Farao ny zanak'Israely kanefany vao mainka ara namafisin'ny Farao ny fampijaliana ny zanak'Israely rehefa nanomboka ny teny tamin'ny Farao Mosesy. Satria teo aloha zany rehefa hoe nasaina nanao biriky ny zanak'Israely zao de ampitomboina ny biriky ary mbola asiana mololo koa any anatin'le biriky eo amin'ny toko 5 eo aloha eo zany 9:9-12 zay hoe tena vao mainka namafisina le asa satria nasiana mololo. De ho an'ny Mosesy zany tena hoe tsy fahombiazana mihitsy zay zavatra zay, ary zay nahatonga Mosesy niteny teto hoe fa tena ahoana mihitsy moa izy ity ry Tompo, ohatrany tsy zay ne ny fanarahana ry Tompo, fa ahoana ny zavatra mitranga, tsy azoko mihitsy mbola tsy ampy ve le efa-jato taona zay nanandevozana no zao ndray vao mainka mafisina ny enta-mavesatra ho an'ny vahoaka. Fa maninona ianao no tsy mampiatra an'le rariny, tsy mampiatra an'le fahamarinana. Zay zany le toko 5:12-13 vakitsika teo. De eo anatrehan'izay fitaraina Mosesy zay Andriamanitra no namaly amin'ny fomba zay somary mahagaga ihany hoe, ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy hoe izany Jehova tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy ny sehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Inona ary ny ataon'Andriamanitra eto? Inona ary ny idiran'izany zavatra zany amin'ilay fitarainana zay nataon'i Mosesy? Fa everiko nefa fa rehefa nandray ny ohatra ny razany zany Abrahama, Isaka ary Jakoba Andriamanitra de te hanondro ilay tsy fahampipinoana ao amin'ny Mosesy.
amin'ny lazany hoe ny nisehoko tamin'ny razanao angeka hoe Andriamanitra tsy to fotsiny de nefa izy tsy nametraka fanontaniana tahaka anao. Nefa ianao ry Mosesy fanambarako ny fisehoko taminao zany de tena am'le anarako manokana mihitsy nylay hoe Jehova, anarako manokana mihitsy zany hoe ambony kokoa ny fisehoko taminao, ny fanambarako taminao de feno kokoa mihoatra ny tamin'ny razanao kanefa ianao zao de mametra-panontaniana. Ary mihoatra noho izany tarainy ianao satria hoe tsy ho afahako amin'ny fanandevozana ny vahoaka de mieritreritra ianao zany hoe tsy ho tanterahako ve ny teny fikasako Andriamanitra zany, zay zany ny valitenin'Andriamanitra raha ny vakiko eto. De hitantsika tokoa fa Andriamanitra tena hoe niseho nanambara ny tenany tamin'ireo patriarka moa zany Abrahama, Isaka, Jakoba amin'ny anarana hoe Andriamanitra tsy tona hoe El Shaddai. De ao amin'io anaran'io misy an'ilay teny hoe Shaddai, Dai zany le farany izay midika hoe ampy zay. Zay ny tena farany. De rehefa ampiasaina io anaran'io zany de midika hoe mametraka fetra Andriamanitra. De rehefa miseho Andriamanitra tamin'ny voalohany amin'ny anarana hoe Andriamanitra tsy to zany na hoe El Shaddai de ametraka ny farany amin'ny fotoana ohatra zany hoe amin'ny fahamombana zay nilalovan'ny Abrahama sy Isaka de tapitra treo ny fahamombany Abrahama sy Isaka. De laza indray izy zany eto hoe ampy zay fa manomboka zao indray ny teny fikasana dia ho tanteraka. Zay zany nolazainy tamin'ny Abrahama sy Sara. De iny zany le nanomezany anarany hoe Dai, eo ny fetrany, hatreo ny fetrany. Teny fikasana ray ihany nomeko anareo de mila manana fatokisana amin'izay teny fikasana zay ianareo de ho hitanareo ny fahatanterahany ilay teny fikasana zany. De eto zany tsika tena mahakasika an'le resaka finoana mihitsy. Satria ny finoana izay nandrasan'Andriamanitra tamin'ireo patriarka zany dia izay namarina ny Abrahama, ny finoana hozy izy nanamarinana ny Abrahama. De finoana tsy tahaka an'le finonoana ohatran'ny antsika hoe mety ho tanteraka indray androany ihany io teny fikasana io, tsy zay le izy fa zavatra tena tonga de marina zava-misy amin'izao fotoana izao mihitsy. Ny tena finoana zany le andrasan'Andriamanitra Mosesy eto koa de zay tsy le finoana hoe mbola mety ho afaka tokoa ny vahoaka indray androany, fa tsy ampy zay. Fa ny andrasan'Andriamanitra Mosesy de le miaina an'le fiainana tena tafiditra ao anatin'le teny fikasana mihitsy hoe efa tanteraka io teny fikasana io, tena zava-misy ny fanafahana ny zanak'Israely. Ary farany de eo zany le resaka finoana no miditra ao anatin'izay hoe inona ary no antsika koa zany amin'izao fotoana izao hoe inona ny tena mandrafitra ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao ve ny fahoriana ve ny fiakara ny vidim-piainana ve ny zava-misy hitantsika maso ve ny fiarahamonina misy amin'izao fotoana izao ve, ary reny rehetrarehetra reny reo olana ireny zany de mba ampiana fivavahana kely sy zavatra momba an'Andriamanitra mba hampamaivamaivana azy. Zay ve ny finoantsika sa tena le zava-misy tanteraka miankina amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe rehefa miteny Andriamanitra, rehefa mampanam-piteny Andriamanitra dia mafy azo tsapahitanana zay teny fikasan'Andriamanitra zay, tena zava-misy iainana zay teny fikasan'Andriamanitra zay. Ary ity teny zay ifampizarantsika amin'izao sabotsy alina zao ity dia hitantsika hoe tafiditra ao anatin'le fanafahana ny vahoaka mihitsy. De na de manontany tena ary tsika amin'ny zavatra iainantsika mihoatra amin'le izy zany.
ao anatin'ny olona mantsy mizara roa ihany tsika olombelona. Misy ny zavatra materialy hita maso de misy ny ara-panahy. Tsika zany sady mety maty no manana fiainana mandrakizay. Tsika sady miaina amin'ny ankehitriny no miaina amin'ny ho avy. De ohatr'izay koa ny mazara roa antsika izay ihany koa no ahafahantsika miaina ao anatin'izay tontolo, amin'ity tontolo izay mizara roa ity zany. Misy ny olona izay faritan'ny ankehitriny ny zava-misy am'izao zany, fa misy indray tena mifikitra am'le zavatra tena hoe manahirana zany izay ametrahana fanontaniana fa maninona ary zany no nisy. De eo tsika no mametraka fanontaniana, inona ny tena zava-misy marina zany. Ny farako ity ve maha-olona anahy de mba mihoatra ihany ny zavatra iainako isan'andro, sa de mijanona amin'ny zavatra iainako isan'andro fotsiny eo zany. De mila azontsika tsara zany ny zavatra nitenenin'Andriamanitra eto ny amin'ny finoan'i Mosesy. Milaza izy hoe fanambarana kely fotsiny ara ho an'ny razanao de nahatonga anazy nanana finoana lehibe, nanana fahafahana miaina ny ankehitriny, miaina ny ho avy izy de n'izao. Zay, afaka miaina ny ho avy izy de n'izao. Ary ny finoana de tena zay mihitsy ny atao hoe finoana e. Fantatsika tsara zany fa fiainana sahady amin'izao fotoana izao ny zavatra ho avy. Fanantenana ny zavatra tsy mbola hita hozy izy tsika ary tena hoe fahazahoana antoka ny ho avy. Hébreux 12:1 haitsika tsara zany. Ka ny olona izay atokan'Andriamanitra zany, izay tarihan'ny fanahy masina de mahita ny ankehitriny izay azavainy ny ho avy. De lay fahazavana izay manazava antsika ankehitriny zany le fahazavana izay ho avy zany azafady de efa manazava ankehitriny sahady le fahazavana izay ho avy. Le amin'izao fotoana izao tsinona de tena hoe maizina ho an'izao tontolo izao e, inona ny tranga rahampitso zany tsy fantatry ny olona zany. Fa ho antsika amin'ny finoana dia efa mahita tsara sahady tsika ny amin'ny ho avy, satria izay nambaran'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny maha-kristianina antsika ohatra zany ny fananganana maty tsika. Zany zany tena tafiditra ao anatin'ny finoana kristianina mihitsy ny fitsanganana maty. De ny zany ambaran'ny kristianina rehetra fa tsy ampy zany ny finoana zany hoe indray androany dia mbola hitsangana amin'ny maty ho atsangan'Andriamanitra amin'ny maty zany. Tsy mbola ampy izay, fa mila tena hoe hitantsika mihitsy ny dikany izay fitsanganana maty zay de miaina amin'izay isika teny zao. Miaina amin'izay sahady hoe za olona hitsangana maty, manova zavatra be zany ny fieritreretanao hoe mbola hitsangana tsy hoe zao de efa mitsangana maty. Misy an'ilay fiteny moa zany nateraka ho faty, born to die, zay le fiteny. De isika ave mandrafitra atsika de le fieritreretana finoana fotsiny amin'ny zavatra ho avy, sa itsika tena voatarika mihitsy hoe amin'ny zavatra izay iainantsika izao na dia mankany amin'ny fahafatesana ara dia ho antsika ny fahafatesana de mitondra amin'ny fiainana. Ny olona ane ka tena le nalay na de loha ara de fiainana izay mihitsy le voambary ny tenenin' Jesosy Kristy hoe raha tsy loha voambary tsy mitondra vary indray. De izay le antenaitsika amin'le fahafatesana zany, mbola misy fiainana ao aorian'ny fahafatesana ary zay ny atao hoe finoana. De izay no mitarika antsika amin'ny fanantenana an'Andriamanitra zany, ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasan'Andriamanitra de teny efa iainantsika izao. Raha ataoko amin'ny teny hafa izy de hoe tsy ny tontolo manodidina antsika akory no mamaritra antsika, tsy ny tantarantsika no mamaritra antsika, tsy ny fijerin'ny hafantsika no mamaritra antsika. Tsy ampy ny filazana hoe
afaka manao an'izao Andriamanitra na afaka manao an'izao, na hoe tsy refesy mandidy izy na hoe izy manjaka, fa mila miaina ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsy izay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa zany, fa le hoe miaina dia androany amin'izao fotoana izao ianao dia efa miaina an'ireo zavatra izay nitarisaintsika ireo. Ny finoana zany tsy fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty, fa ny mahazo hoe ny zavatra iainako androany zao dia zavatra maneho ny fitsanganana amin'ny maty. Jesosy Kristy ao am-pasana, fa izy ao am-pasana mihitsy no maneho ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fananana finoana, ny fanantenana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia ny finoana sady androany hoe efa eo izy, efa miaraka amiko izy. Zay le finoana tiana ampitaina amintsika eto. Dia Andriamanitra zany eto amin'ity latsoratra izay mivakintsika ety dia somary nanakihana ihany ny tsy fahampiana finoana teo amin'ny Mosesy. Lazainy hoe Abrahama, Isaka, Jakoba natoky an'ilay teniny zany izay nomen'Andriamanitra azy. Dia izay fahatokisana izay tao amin'zareo dia nanova ny fifandraisany i Abrahama sy ry Isaka ry Jakoba zany tamin'Andriamanitra izay. Kanefa ianao izy Andriamanitra mantsy Mosesy, ianao ry Mosesy raha vao tsy mifanaraka amin'ny andrasanao ilay zava-misy dia hiavy ianao dia mitaraina ianao. Raha vao memafy ny fanandevozana dia efa hozy izy ianao hoe fa maninona ny tsy hovonjenao ny vahoaka, dia hozy Andriamanitra hoe zany efa niteny hoe hamonjy ny vahoaka ahy, ary rehefa niteny hoe hamonjy ny vahoaka dia efa tanteraka izay, efa tanteraka izay famonjena ny vahoaka izay vao niteny. Raha vao miteny zany Andriamanitra dia efa tanteraka ny zavatra mitranga, ary afaka matoky an'izany zavatra izany tsika. Hiverina ny tompo efa nampanantena ny fiverenan'i Kristy Andriamanitra, dia efa miverina sady zany Kristy, efa matoky hoe miaraka amintsika, momba amintsika, eo amintsika sady zany Kristy amin'izay fotoana izay, fa tsy mbola miandry ihany. Ho avy izay le hoe mbola pas encore tsika, fa ny finoantsika dia efa ao amin'izay sady, na dia tsy izay ary ny hitantsika. Tena azo antoka ny fiverenan'i Jesosy Kristy, azo antoka ny fiarahan'i Kristy amintsika, tahaka ny fahazahoanao antoka an'izao toriteny izay henonao izao zany dia zay. Ka mila miaina an'izay zava-misy izay tsika, tahaka ny zavatra tena efa mitranga sy miainana tsara zany. Tahaka an'Andriamanitra rehefa nahary an'izao tontolo izao ohatra dia niteny izy tamin'ny alalan'ny teny, nahariana an'izao tontolo izao dia vao niteny izy hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Dia dikan'izay zany ny tenin'Andriamanitra dia alohan'ny zavatra rehetra izay manodidina antsika io. Rehefa manam-panantena Andriamanitra dia midika zany hoe efa eo ilay zavatra izay tenenin'Andriamanitra. Ary izay ny afatry ny Paska izay ampitaina aminao izao zany izay ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Izy ilay teny tonga nofo, izy nahariana an'izao tontolo izao, ary dia manantona ny olombelona izy manome teny fiainana ho antsika olombelona izy dia tamin'ny asany teo amin'ny hazofijaliana, tamin'ny fahafatesany sy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia manatanteraka an'ilay teny fikasana nomena ny vahoaka hatramin'izay izy manome fanantenana ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izy fa io fanantenana io dia tsy zavatra andrasany, tsy fiandrasana zavatra zany io, fa fiainana androany amin'izao fotoana izao ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra. Zay ny Paka zany dia ilay fotoana manokana eo amin'ny tantaran'ny olombelona izay mahatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra, ary io ilay fotoana izay
ao amin'io pasika io daholo zany no mitodika ny zavatra rehetra, ny tany aloha sy ny ho avy rehetra, ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsaganan'ny Kristy tamin'ny maty a, dia izany ny fanambarana tsy akatony na fanjakan'Andriamanitra hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, fa efa io ihany koa izy, efa eo mihitsy ilay fanjakan'Andriamanitra. Ka ny finoana ny asa mpamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny finoana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany a, dia finoana izay efa iainantsika sady ankehitriny a, ny fahatanterahany zavatra rehetra, efa tanteraka ny zavatra rehetra. Kristy ny tompo, Kristy ny mpamonjy. Ny finoana fa tena resy ny faharatsiana, ary ny fahamarinana dia efa nahazo n'ilay zavatra nitadiaviny izany a, efa voalonotro satrika rehetra, ary ny vita zany ny sorona ny fanatitra izay nataon'i Jesosy Kristy, ary dia tafiavana amin'Andriamanitra indray tsika. Zany ny zavatra misy. Eritrereto ny an'ny mpianatra zany izay nieritreretra hoe maty Jesosy Kristy dia tsy hitsangana, nefa Jesosy tamin'izy niteny hoe atolotra ny zanak'olona dia amin'ny andro fahatelo hitsangana, dia efa fantany fa hitsangana izy, ary dia tanteraka izany, dia tsy maintsy tanteraka izany, satria zay ilay Andriamanitra tsika mahefa ny zavatra rehetra, zay ilay Andriamanitra tsy toa mahefa ny zavatra rehetra. Dia marina zany vokatry ny asa-pamonjeny Kristy zany, dia tena marina tanteraka ny eo tahaka ny fahamarinana, ny fahitanao ny zavatra manodidina anao, misy anao zao dia mandresy ny ratsy rehetra izy. Ka raha niseho tamin'ny patriarka zany amin'ny anarana hoe Andriamanitra tsy toa, El Shaddai Andriamanitra, dia niseho tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely tamin'ny anarana hoe Jehovah izy a, dia amin'izao fotoana izao kosa izy dia miseho sy manambara ny tenany amin'ny olombelona rehetra amin'ny anarana hoe Jesosy. Ary ilay Jesosy dia hoe satria izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, io ilay Kristy. Ka efa feno ny fanambarana ankehitriny, efa tanteraka ny fanambarana ankehitriny a, dia izany no mitarika antsika atoky sy hiankina hatrany amin'io Jesosy Kristy io a, fa tena mahavonjy anao io. Tsy hoe hamonjy anao izy fa efa mamonjy anao izy a, fa ny fatokianao azy sisa. Dia ny resaka fotoana zany a, ino fotsiny tsy itovizana, satria fantatsika anie fa tafavoaka ihany tokoa ny zanak'Israely tany Ezipte. Fantatsika anie fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy Kristy e. Dia takizay ihany koa zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a, ninona zavatra lalovanao eo amin'ny fiainanao a, dia tsarovy a, fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka, ny teny fikasan'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka, fa izay no andrasana fanantenana, finoana avy aminao, ary ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy izay ambara aminao zao, fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy a, ary efa nandresy ny fahafatesana sy ny ratsy rehetra izy a. Ka ianao raha fonom-bola fahavalo dia atolotr'Andriamanitra Kristy hamonjy anao, maika moa ianao efa zanaka zao, dia Kristy efa velona, dia tsy hamonjy anao ve izy ninona zavatra mitranga. Dia antenaiko fa zao pasika zao a, amelona indray ny fanantenana sy ny finoana ao anatinao a, tsy amin'ny ho avy ihany ny fahatanterahany teny fikasana, fa raisy zao zany a, hitondra fiadanana sy fifaliana ho anao a. Dia izay ny fanantenako a, ho pasika mitondra fifaliana ny ity pasika 2024 ity. Tahiny tompo daholo eo. Simba ma
Jesosy vetsiani nagmanolotsaina hetry utsikivy fahosany aminjavatsokiny tsy manaona ofona fatary kapiteny tsy manasatrinaona aunisainizay nomeny o Jesosy vetsiani la Jesosy mahagaga panasitra napitany ka okwizaitranga rano masina zatao nampanginy ny katony mainy misy ny manao ahatony sitramony o Jesosy vetsiani raha ny mandrakizaheny velotokiny fanany sainekeny novonjeny unauri si mitsany azao etiantany vetivety de ifany mampaninona izany o Jesosy vetsiani la iandrampiatanatsika andriamanitra piany fitahina fenohika famonjena efa vita ho fikiriko atrany fasoavana rampita any am-paradisany mo Jesosy vetsiazany tokoa Andriamanitro no tonikirambavaka izay asandratra ankehitriny eo anatrianao ilay mpanjaka tompo tianay sy mpanavitra anay. Eto misy fotoana tokoa tompo mandalo ady sarotra izahay tia moka anay hivoaka hiala ao anatin'ilay toerany mpanandevozana ianao andevon'izao tontolo izao tokoa mantsy ny fiainanay ary tsy tiana ho gedzainy izany izao tontolo izao izany izahay tsy tiana ho gedzainy Satana sy ny faharatsiany izahay dia indro ianao Jesosy Kristy tonga tety an-tany mitarika anay mamoaka anay hiala ao anatin'izany fanaham-panandevozana izany fa matetika izahay toa tsy mahatoky ny fitondranao Andriamanitra indrindraindrindra rehefa tojo fizantoetra tahaka an'izay nahazo ny zanak'Israely fa izay araka ny hafatra izay nampitaina taminay teo toa misalasala izahay ny amin'ny fitondranao ary mety tahaka ny Mosesy mihitsy koa izahay mety misy fotoana hoe fa maninona Andriamanitra no anvelanao mandalo fahoriana tahaka izao izahay fa hay Jesosy ny fahoriana izay lanjainay sy zakanay ankehitriny tsy hampafiriny akory ny amin'izay ny aretanao fa enao Andriamanitra tsy to ny seho sy ny tonona ny anaranao Jehovah tsy to ampianaro atoky anao zahay Andriamanitra ampianaro hanaiky anao zay Andriamanitra amin'ny tranga rehetrarehetra eo amin'ny fiainanay na manahoana isoratsy anatinay ny fisalasalana isoratsy anatinay ny fanahina rehetra fa ampianaro zahay
anaiky ny baikonao. Ka na dia mety to heverinay mafy aza ny ady izay lalovanay ankehitriny dia tsy impotra na hiverin-dalana kosa izahay sanatria. Satria mino sy mahatoky izahay fa ny Andriamanitray, Andriamanitra mahery, mino sy mahatoky izahay fa ny Andriamanitray, Andriamanitra mandresy. Ka mangataka izahay Tompo ny ampaherezanao ireo mandalo ady, mandalo fizan-toetra ankehitriny, ary tena ataovy tena mahatoky anao ny tsiraray avy. Dia ho anao irery ihany Tompo ny voninahitra, satria fantatray fa efa miasa ianao ary mbola miasa ianao. Hatramin'izay rehetra tsy takatra ny sainay dia efa ho anehoanao ny voninahitra ao mandrakizay. Ankasitrahanay ny anaranao, ry mpanjakanay sy tomponay tsara indrindra. Amarana izao fanompoam-pivavahana izao sika riavako. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny amin'izy rehetra mbola nahafahantsika indray niombona tao anatin'izany fanompoam-pivavahana izany. Ilay Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra velona izay nampahery antsika ary mbola hampahery antsika ane omba asa ianao mandrakariva. Tsy afoy na asaraka antsika hatrany ny Andriamanitra fa araka ny ambarany hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa. Izany ray so ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala maty, mitondra andrany fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny asa tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy
ho azy any ny voninahitra mandrakizay mandrakizay ho aminao any ilay fandraisen'i Kristy tompontsika. Amen. Ny fizy dia voalefina noho ny fahatsontsika sy ny torotoroana noho ny helokontsika. Ifampijaliana nazoantsika fihavanana noho namelezana azy ary nidikapoka taminy nahasitranana antsika. Isaia 7:15 ny andininy 5. Herinandro Masina 2:24 eto amin'ny radio Vaovao Maso. Androany sabotsy 2:24 Rotariany miaramila fahamarinana Edouard miara-tsatovo ary ny nizara ny ten'Andriamanitra tamintsika kosa dia pasteur Faly Rapanoel avy amin'ny fiangonana Baptiste Biblique.